Fanjakana malagasy ve mafea verovana ny tombontsoa a Madagasikara. Zay nonake voaraka le tetika asa Ambatovy ve ny voasoratra ao anatin'ireo PGS. Tombotsoam-pirenena ny alana teto kanefa zao tanteraka ny amin'ny firenena ny anay le nisorona tamin'ny toerana zany dia lasa ohatran'ny sorona zany amin'izao fotoana zao. Na dia manao zay azony atao azy ny fokontany sy ny commune dia ohatrany tsy manana ny rariny. iny zahay alohany afindra teto iny no nazahoana vola farany. Efatra any am-bolony izy ireo dia nanaiky fa hifindra ao ambolo maro. Tamin'izay fotoana izay ka tena fantatra mihitsy hoe ambolo maro dia tena tsisy niala teto aloha na ahoana zany. Hatreto dia mbola tsy nisy vahaolana hoe mivoaka. Soloina tany ihany ny zavatra fantatra izy. Tany esany zao tsisy. Fa le tany tsy mamokatra. Tsy tokony hidiran'ny solon-tenam-panjakana an-tsehatra ny fifanarahana. Ny folo May 2017 no nahazo fahazahoan-dalana ikaroka laharana 5/5 ny orinasa Ambatovy Minerals SA. Nivadika ho fahazahoan-dalana hitrandraka izany ny 9 septambra 2024. Nahazo ny permis environnemental laharana 47/06 ny tetikasa ny 2 desambra 2024 rehefa avy nanao tombana ara-teknika sy nanao fitsirihana tany ifotony. Narahana dinika tamin'ny mponina ny comité teknika izay notarihin'ny Office National pour l'Environnement na ny ONE. Niaraka tamin'io permis environnemental io ny plan de gestion environnementale et développement social na ilay antsoina hoe PGEDS izay mitovy lanja amin'ny bokina andraikitra na cahier de charge. Io PGEDS io no mivadika ho plan de gestion environnementale spécifique na ny PGES izay avaozina isaky ny 5 taona. Ny asan'ny ONE moa zany ao anatin'ny rehetrarehetra reny dia mijery ny fanatanterahany orinasa ireo andraikitra voasoratra ao anatin'ny bokina andraikitra izay mendrika PGE moa zany izy amin'ny tetika asa Ambatovy izay misy karazany anankidimy izy raha le PGES andresahana dia mijery an'ireo hoe voaraka le tetika asa Ambatovy ve ny voasoratra ao anatin'ireo PGEDS sy PGES anankidimy ireo. Fampandrosona maro no nentin'ity tetikasa fitrandrahana nikela sy kobalta ity. Isan'ireny ity tsena ny moramanga ity, lalana, CSB, sekoly maro eran'ireo faritra misy ny toeram-pitrandrahana. Sainga ao ambadika ity tetikasa goavambe mitentana $20 miliara izay mbola haharitra eo amin'ny 30 taona eo ity, dia misy tantsaha maro very asa, misy fianakaviana voatery nandao ny tanindrazana, misy tokantrano maro disy fanantenana, ary misy vahoaka lasa mikorosofahana tanteraka ny fiainana. Ny taona 2024 mbola tanimbary no teto amin'ity toerana ity. Tany nahavita namokatra 4 taona isaky ny hektara. 15 taona ty aoriana, lasa domaine Ambatovy ny toerana ary nivadika ho toadrano ny tanimbary. Alaotra Mangoro izy nipetraka tamin'ity toerana ity zany 12 taona lasa zay. Rehefa tonga zany ny orinasa Ambatovy nanao fitrandrahana teto dia nisorona teto zany zay ary isan'ireo le fianakaviana 20 nalana niaraka tamin'ny namako rehefa koa zany za tato. Ao anatin'ity barazy ity zany nisy mifaritry ny tanimbariko 4 zany zay ny tato. Mbola tsy nanambady tamin'izay efa ho 30 lasa zany efa namboly teto. Dia rehefa nanambady dia teto namelovana ny vady aman-janaka. Ny fanatanterahana izany dia misy fenitra izay tsy maintsy arahana ny fenitry ny hoe Société Financière Internationale izay mifehy fitrandrahana an-kibon'ny tany lehibe tahaka n'Ambatovy toy izao. Tsy hoe afendra fefahatany le olona fa ifanarahana amin'ireo mponina izay afindra ireo ny fanatanterahana izay famindrana izay.
vita soni ary nanan-kery nanomboka ny 5 aogositra taona 2024 ny fifanarahana teo amin'ny orinasa Ambatovy sy ireo fianakaviana 7 tao ampitambe na ireo antsoina hoe personnes affectées par le projet PAPS. Nanomboka io datin'andro io dia tsy tompon'ny tanimbary tany amoronala ampilaona ao amin'ny sahan'andranovery intsony izy ireo. Tsy maintsy nandaony taniny ireo tantsaha ireo ary nazava ny takalony izay tokony omena Ambatovy. Nampanantena zany ny orinasa tamin'izay fotoana izay fa hosoloana tanimbary voajary ara-dalàna zany le tanimbary ny alana teto zany. Nanjo ny zavatra misy zany aty amin'ny 10 taona lasa ny alana teto hatramin'izao mbola tsy azo zany le takalo tany zany. Tombontso-pirenena ny alana teto kanefa zao tanteraka ny amin'ny firenena ny anay le nisorona tamin'ny toerana zany dia lasa ohatran'ny sorona zany amin'izao fotoana zao noho nataon'ny orinasa. Voarakitra mazava anatin'ity fifanarahana ity ihany koa fa manaiky hanonitra ny voly mandritra ny tao-pambolena ny orinasa Ambatovy ary manapatonga ny famindran-toerana ireo tantsaha izany. Vary akotry 4 taonina isaky ny hektara io onitra io. Ny tanjona ao anatin'izay zavatra atao izay dia tsy hoe akory hanome ilay antsoina hoe dépendance ho an'ireo olon'ireo fa ny fanomezana ny zareo ny antsoina hoe autonomie. Rehefa natao izay tombana izay dia nanova indray izahay ny fomba anampiana ireo olona izay nafindra toerana ireo zany dia tsy niroso tsony tamin'ny fanomezana ireo vary akotry ireo fa niroso indray kosa tamin'ny fanomezana ilay tany ahafahan'zareo mikarakara tanteraka ny mombamomba ny fivelomany. Efatra taona taty aoriana nanaovana soniny fifanarahana ny taona 2024 nanondro toerana ifindran'ireo tantsaha ny orinasa Ambatovy. Ambolomaro no anaran'izany toerana izany. Ny safidiana ilay tany eo Ambolomaro dia ny fanarahana tanteraka tamin'ireo olon'ireo ary efatra any Amboloana izy ireo dia nanaika fa ifindra ao Ambolomaro. Tamin'izay fotoana izay ka tena fantatra mihitsy hoe Ambolomaro no hoatolotra ho solon'ny tany dia tena tsisy niala teto aloha na ahoana zany. Ny enjandrony tady teo amin'ny Ambatovy sy ireo fianakaviana 7 voatery niala ny tanimbarina. Ny fifanarahana ny fanaovana raha teo tsy nanondro hoe Ambolomaro no amindrana azy ireo. Eto zany ny toerana neritreretin'ny orinasa Ambatovy fa anolona ny toerana nipetrahanay tany amin'ny faritra ny minina Ambatovy zany rehefa nisorona tsy an-tsitrapo tany zany zay. Araka ny hitantsika amin'izao zany toerana maina ty toerana ty. Tany asaina ohatran'izao raha ny endriny ankapobeny fotsiny zany dia zao fijerevantsika azy zao fasika, toerana kisilasila, rano tsy misy. Nefa ny tena tanjona zany raha nisy ny fanaovantsony taminay dia hosoloana tanimbary voajary zany. Tsy mahafantatra zany fa ty zany ny atao hoe fatina tany no ilazana an'ity tany ity zany fa tsy tany ianteherana amelomana vady aman-janaka. Ny mahakasika indray ilay fambolena izay totosaina ao Ambolomaro dia ny tsara marina ny tanjona dia ny atratrarana vokatra 2 taonina isaky ny hektara mandritra ny saison ana fambolena anankiray. Ankehitriny rehefa natao ny fanadiadiana izay nataony tompon'andraikitra eo amin'ny ministera misahana ny fambolena dia misy amin'ireo tany ireo no efa mahatratra 3 taonina mahery zany hoe 3,8 taonina anoany isaky ny hektara isaky ny saison fambolena anankiray. Ho an'ny tenako aloha zany raha ny fantatro 2 hektara sy 430 ara zany ny tany novoleko tsy nahazo afa-tsy vary 100 kilao. Zay zany ny aty. Nefa tany amin'ny toerana nipetrahako tany izy io zany ny azy efa lasa ao anaty barazy io raha nahoana fampitahana nazahoako hatrany amin'ny vary 7 taonina. Tsisy iainana zany vokatra hoe 100 kilao zany hoe ho an'ny tany 2 hektara tsy mamokatra zany fa tiantoko aleo mijanona tanteraka zany. Nilaza ho nanao ny ezaka rehetra hampamokarana ity tany ao Ambolomaro ity ireo tantsaha avy any an-dranovery saingy vetivety dia ny lavolevony.
na ireo tantsaka raha main'ny orinasa Ambatovy anazary ny tany ao ambolo maro aza dia ny aiky fa karazana tany antsoina hoe tany fompotra ity tany ity, manampitrotraka ny tsy fisian'ny rano. Raha tiana mokatra ity tany ity ho ireto tantsaha monina eto ambolo maro sy manazary ity tany ity dia tsy maintsy mampiasa zezika simika NPK roakitapo na 100 kilao, miampy zezika tainomby 40 taonina izany hoe 40 sarety isaky ny hektara. Volona be no mila homanina. Niaraka ny aiky na ireo tantsaka raha maina Ambatovy na ireo tantsaha avy eny Amborinala eny Andranovery fa tsy aleony sarany ny vidiny. Maty antoka tanteraka raha mikasa ny amboly eto Ambolomaro amin'io toetry ny tany io. Za moa nentina nijery an'ilay toerana dia nahita fa le tany tsy mamokatra. Niterena zezika amina gony fa hitako hoe tsy mamokatra. Mandra-piandry ny vahaolana dia misy ireo fianakaviana izay nanandrana ny verina tany amin'ny tanimbary tany Amoronala ampilahoana. Fa niverina tany amin'ilay toeram-pambolena izy dia nisakanandry zareo. Hoe efa nirinina menanareo fa tsy azonareo ampiasaina tony ity fa efa nanaovanareo soni. Dia ty moa ilay olona zany dia mbola nisy ihany mbola hiditra ambolo tao. Dia voatery nakany zareo force zany nakany gendarme hatramin'ny nampiasa ny tribunal. Dia rehefa nakana force gendarme ilay olona dia natahatra dia tsy sahatsony ninam-bolo tany azy, zay no nahatonga ilay olona nagnano an'ireny fitarainan'ireny, nandalo teto amin'ny fokotany sy ny sehatra maro samihafa mihitsy. Voatery ny trompanelanelana ny fianakaviana verivelotena sy ny orinasa Ambatovy hatrany ny commune Mbobary sy ny fokotany ampitambe. Ny dingana efa nataony teto anivon'ny fokotany sy ny commune dia ny fampihaonana ny orinasa Ambatovy niaraka tamin'ny social Ambatovy tamin'ny revoaka ireo nilazany etaetany. Nefa moa dia nataony fandaminana mahakasika an'izany fa tsy nisy filaminana mihitsy satria hitanareo fa ny orinasa Ambatovy matanjaka dia na dia manao izay azony atao aza ny fokotany sy ny commune dia ohatrany tsy manana ny rariny. Fantatra ihany koa fa saika nararoatra amin'ny fidinan'ny filoham-pirenena tany Moramanga nandritra ny fahatsiarovana ny datiny 7 Marsa 2024 ireo fokon'olona aneo ny tsy fahafaliany amin'ny orinasa Ambatovy saingy nosakana ny lehiben'ny distrikta izany. Voatery niditra an-tsehatra ho elanelam-panahy ity farany. Saingy nanipoka mazava fa mijanona ho mpanelanelana fotsiny ihany amin'ny raharaha. Tsy tokony idiran'ny solon-tenam-panjakana an-tsehatra ny fifanarahana izay ny fanaovan'ny rotonta. Le rotonta teneniko eto ny Ambatovy sy ny fokon'olona satria fifanarahana amin'ny olon-tsotra io mitovy amin'ny fanarahana rehetrarehetra contrat de droit privé araka ny fomba amin'ny fiteny vahiny. Ny 2 novambra 2024 dia raikitra indray ny fivoriana fikaroam-bahaolana. Saingy tsy nisy fivoarana ny toe-draharaha hatramin'izao. Tsy mahasolo ny toerana misy anay zany izy ity. Dia nandray fanapahakevitra zany zay fa tsy handray an'ity toerana ity dia mitaky vahaolana vaovao ho an'ny fanoloana ny taninay. Soloana tany ihany ny zavatra fantatray satria mba ho avy ny taranakay zany izay. Efatra amby 24 isika izao. Mbola tsy misy ny marimaritra iraisana eo amin'ny rotonta. Nanao rano lava ny fivoriana teo amin'ny orinasa Ambatovy sy ireo fianakaviana izay nahatsiaro ho iaran'ny tsindrazolena. Manelanelana fotsiny ihany nefa no anjarandraikitry ny solon-tenam-panjakana manoloana ny fifanarahana ary miezaka mitady hevitra hisorohana ny mety ho fifandonana. Mahasolo-tena mpanjakana ny tena amin'izay resaka filaminana zay dia niresahako ihany ny Ambatovy hoe alohatsika miezaka mitady vahaolana miaraka ho an'izay manandrify anay mazava ho azy mba tsy tongavatsika ohatran'ny olana tany Fort Dauphin ireny. Zareo moa zany manaiky ary hita hoe marana finiavana ihany zareo te hamahan'le olana fa zay terrain d'entente zay zany no hitako hoe somary mbola sakana zany. Mahafantatra tsara ny fisian'ity olana nahazo ireo tantsaha ao Andranovery izay nafindra tany Ambolomaro ity ihany koa ny ONE. Ny faraparan'ny volana Desambra 2024 mantsy dia nandefa taratasy fitarainana ireo papsa ao Andranovery ireo. Nahazo izany fitarainana izany avokoa ireo sampandraharaha maro teto Antananarivo, isan'izany ny ONE sy ny tao amin'ny fiadidian'ny Repoblika. Ny ONE rehefa misy fitarainana dia nidina ifotony ary nisy fidinana ifotony tamin'ny 2022 avril 2022 nidina ifotony ny ONE
mbola miverina nidina ihany tamin'ny juin 2022 nijery hoe aiza ho aiza le olana. Ny zavatra hita tao anatin'izay dia ilay andaniny ataoko hoe papsa zany dia mifikitra amin'ireo hevitra ireo dia tazominy mafy ny heviny tsy miova izy amin'ny heviny, zany hoe mangataka izy le anankiray moa zany tena teneniny mafy hoe ny fandoavany Ambatovy le compensation. Ny tsakilany Ambatovy miezaka mijery an'izay vahaolana ihany koa hatreto dia mbola tsy nisy vahaolana hoe mivoaka. Raha nitatitra nalefany Ambatovy tany amin'ny ONE dia nanaiky ny findra tany Ambolomaro ireo fianakaviana. Ny taona 2024 2024 dia fianakaviana roa tamin'ireo 7 no namboly tao Ambolomaro. Lasa 9 ny taona 13 sy ny 14 niakatra ho 20 izany ny taona 5 sy 4 ny taona 4 sy 7 kosa dia niena ho 7 indray ireo tantsaha ny asa tao Ambolomaro. Tsy nitsahatra nidy ny salan'isy io. 7 no isan'izy ireo ny taona 17 sy 18 ary farany lasa fianakaviana 3 amin'ny 7 sisa ny taona 18 sy 19. Tsy haiko izay antony, mety hoe misy vakiviana avy eo anatin'le papsa rehefa tena ny asa izy ny zavatra resahan'ny papsa fotsiny aloha zany dia hoe averimberiny foana ilay hoe tany tsy dia tena sahaza loatra ilay Ambolomaro. Ny ONE moa raha ny fanazavana dia tsy miditra amin'ny famahana ny olana fa manao ny fanelanelanana. Miara-miasa akaiky amin'ireo mpitantana ifotony amin'ny fitsiriana tao eny ifotony isan-taona. Ho an'ny ONE dia manaraka tsara ny tondro voarakitra amin'ny PGES sy ny PGEDS ny tetikasa Ambatovy. Ity tanàna ity no antsoina hoe Tanambao Ambomarina, Fokotany Tanandava, Toamasina faharoa. Tanàna kely vao niforona ny taona 20 nalain'ny orinasa Ambatovy ny faritra misy ny tanimboly sy ny tanimbarin'izy ireo ka niala tsy an-tsitrapo teo amin'ny tanin'izy ireo. Ny akabeazan'ireo olona izay nipetraka teny amin'ny faritra manodidina ny toerana fanatobiana kora zany ny atsonsika hoe parc résidu dia nafindrana Ambatovy any amin'ny Vohitrambato. Tanàna izay namboarina andrasan'izy ireo izay misy tany sy trano ohatran'izay. Misy amin'ireo olona nefa ny safidy ny tsy anaraka izay fifindrana any Vohitrambato izay dia araka ny fenitra izay tsy maintsy arahana moa tsy afaka hoe forsena ireo olona ireo hoe tsy maintsy mifindrana Vohitrambato fa dia najaina zany ilay safidiny ny tsy andehany. Raha namindrana teto zany zareo dia nisy resaka ny fanaovany hoe afindranareo dia agnatin'ny 5 taona mandra-panoloanjareo an'le taninay potika zany dia iantoanjareo foagna zany zay hay. 9 ariary isan-kerinandro farafahakeliny ny vola azon-dramatoa Angèle Victoire tamin'ny velotenany teo aloha. Taorinina ankanina Ambatovy ny taniny ka nahavoatery azy nifindra teto Ambomarina dia indray mandeha ny tenany no nahavoaray vola ho fanonerana azy. Igny zahay alohany afindra teto igny no nazahoanay vola farany. Dimy amby folo taona taty aoriana ny sorana Ambatovy ireto fianakaviana ireto tao amin'ny taniny dia mbola miandry ny fanatanterahana ny fampanantenana foana izy ireo. Efa maro ireo fitarainana nataony ireto fianakaviana ireto ny antefa tamin'ny orinasa, ny Fokotany, ny Ben'ny tanàna, saingy maty momoka izany. Raha mbola tsy mihainonay koa zany zareo dia eritreritranay zany dia ilahatra zay andeha devanjareo agny hitondra vilany zay koera lasety dia kapokapoany miaraka amina piosy zay nonake tanesany zao tsisy. Raha namparin'ireo fianakaviana 4 eto Ambomarina ireo dia mijanona ho resabe tahaka ny efa natao azy ireo nanomboka ny taona 20 ny resaka nataona Ambatovy azy ireo farany. Olana lehibe teto Ambomarina ihany koa ny resaka rano fisotro madio
satria akaiky ny tombona akora no misy ny faritra. I renirano io zany efa ipitrahany ry simikary nisy tiovaky zany tambony tary de nivarina agnaty rano hanina zany asidra tagnatin'io tiovaky io tsy azo hanina mihitsy alongany le rano amin'ny tegna rano lambo fogna zany no azo sasana akeo fa raha ohatra fa mandro zany de na mavo be na mangidihidy. Rehefa tsy navelana Ambatovy nampiasaina le rano satria somary niakatra ny taux de manganèse ny tao anatiny zay le izy dia naka mifepetra ny Ambatovy ny amme rano an'le olona dia namme rano zany ny citerne napetraka akatsakan'le olona. Mbola tsy miena zany taux de manganèse eo mivetsika am'teny zao. Tsy ataoko hoe tsy miena fa izy miaka amidiny eo kanefa ny zay miaka amidiny zay tsy dia tena mety loatra mila zany le izy hoe tena conforme tsara. Voka-dratsy maro no ateraky ny fisian'ny tahana manganèse ambony anaty rano fisotro. Isan'izany ny fiatraikany amin'ny fiasan'ny atidoha fa mitarika ihany koa fikorontanany fitadidiana. Taoriany tsy olana amin'ny rano fisotro ny poniny ity dia nanangana ny orinasa pompe iray Ambomarina. Io no mamatsy rano fisotro madio ireo ponina 200 ao amin'ity vohitra ity. 12 ireo fokotany mamaritra ny commune ambanivohitra Ambobary. 15 ireo zanaparitra ao. Raika 12 kilometatra miala ny lalam-pirenena fa 470 avy eo ny fokotany Napitambe no misy ny toby fikarohana Ambatovy. Azo tsapahitana na avy ny fandrosany ity commune ity hatramin'ny isiny tetikasa. Raha pitainan'ilay arena zay troana sy hoalaina tsy mifandansa zany le zavatra miverina satria naraka izay voalaza zay hoe raha ny chiffre d'affaires ny Ambatovy ngamany amina miliara raha iteny ihany koa ny tombony azony Ambatovy amina miliara fa araka le tenin'ny président conseil teo hoe inona moa mbona apetrany ho an'le tanàna fotsiny ohatra fotsiny ho an'le tanàna Napitambe mivantana tsy tanay. Isan'ny fitaraina nataon'ny tompon'andraikitra eto amin'ny commune Ambobary ihany koa ny amaroan'ny tanora tsy anasa. Vokany lasa mironona amin'ny fidorohana zava-mahadomelina ireo tanora. Somary mampalahelo kely anay dia vitsy dia vitsy no zanaka ny faritra no miasa ao Ambatovy. Ny offre zao ohatra ny Ambatovy zao na eto amin'ny commune eto ary tsisy afisage jereo vao raha mahita nareo. Tompon'andraikitra feny tsy afa-miala amin'ireo raharaha mampifanolana ny orinasa Ambatovy sy ireo fokon'olona iantefan'ny tetikasa ny fitondram-panjakana. Ny ONE ny an'ny Office national ny environnement dia manao le antsoina hoe consultation publique. Misy obligation samihafa iny rehefa avy eo hoe mihaino an'le feon'ny tatsaha zany hoe mihaino amin'ny feon'le vahoaka zay voakasika an'le projet ary tsy mahazo manome permis environnemental izy raha tsy feno ny fepetra. Dia rehefa avy eo le orinasa koa manome document B momba ny hoe ny obligation environnementale. Ao anatin'ny obligation environnementale ny resaka ara-sosialy koa sy ara-économique amin'le vahoaka voakasika. Matoa zany ny ONE name permis environnemental feno zany fepetra ahafahana miaro ny tombontsoan'le vahoaka. Raha ny fantatra dia nanolo-kevitra ny sehatra iombonana ho an'ny fananantanina ny SIF iarovana ny tombontsoany ireo fianakaviana voakasika ny tetikasa fitrandrahana lehibe tahaka itony Ambatovy itony. Everin'ny SIF fa mialohany hanomezana ny fahazoan-dalana mitrandraka no tokony atao ny fifanarahana eo amin'ny orinasa mpitrandraka sy ny fianakaviana voakasika ny tetikasa. Io fifanarahana io no tokony isin'ny antota taratasy fenona angatahana ny fahazoan-dalana mitrandraka. Nandresy lahatra ny mpitondra ny SIF ampidirana io tolo-kevitra io anatin'ny lalàna momba ny fitrandrahana na ny code minier izay vao noavaozina ny taona 2024 lasa teo saingy tsy tafiditra izany. Ny fanjakana malagasy ve mafea verovana ny tombontsoa Madagasikara. Vola be ho an'ireo fitondram-panjakana ny fandimby ny tetikasa fitrandrahana reny an-kibon'ny tany tahaka ny Ambatovy. Ohatra iray dia azon'ny fitondrahana tamin'ny tetezamita ity. Tamin'ny tetezamita tamin'ny taona 2022 2024 nisy fotoana ny fanjakana malagasy ny takia 100 tapitrisa $, tamin'ny Ambatovy. Dia tamin'izay fotoana izay
5 tapitrisa nanaovana resaka sosialy. Ny 10 millions d'ariary 2 millions de dollars azafady natao fonds de garantie amin'ny resaka environnement. Sokajiny mpanao gazety omana ho an'ny fitondram-panjakana mihitsy moa Ambatovy araka ity lahatsoratra fanadihadiana nivoaka tao amin'ny www.slatafrica.com ity ny taona 2024. Ity lahatsoratra ity moa dia nanatsikafona fa Ambatovy dia nandoa vola 7 tapitrisa euro isan-taona ho an'ny fitondrana malagasy. Ankoatr'izay dia mbola misy koa 20 tapitrisa euro nomena maimaimpona ny gouvernemanta. Mbola tsikafona ity lahatsoratra ao amin'ny Slat Africa ity ihany koa fa 7 tapitrisa euro no tsy maintsy nomena Ambatovy hiatrehana ny voina amin'ny lafin'ny tontolo iainana. Ireo rehetra ireo no antoka ahafahan'ny orinasa mahazo ny fahazoan-dalana miasa eto Madagasikara ho ihany ity lahatsoratra ity. Toy izao ny valitenin'ny orinasa Ambatovy momba ireto vola be voalazan'ny tranikala slatafrica.com ity. Tsy mazava ny lahatsoratra ny Slat Africa momba ity resaka vola ity. Ilay 20 tapitrisa euro dia mety mifandraika amin'ny fonds d'investissement social l'Ambatovy izay novatsiana 10 tapitrisa dolara ary niforona ny taona 2024 ahafahana mamatsy ny tetikasa ara-sosialy sy ny fotodrafitrasa amin'ireo faritra misy ny tetikasa. Tsy vola nomena ny gouvernemanta izany ary ny tetikasa ara-sosialy sy ny fotodrafitrasa dia famatsim-bola izay tanterahana Ambatovy aorian'ny fanakatoavan'ny fanjakana malagasy. Ireo 7 tapitrisa kosa dia mety mahakasika ny fifampiresahana tamin'izany fotoana izay momba ilay antsoina hoe Fonds de sûreté environnementale. Ankoatra ireo vola be voatanisa ireo izay tsy nahitana mangirana ny nanaovana azo an'ny firenena dia mandrotsaka tambermidy ho an'ireo vondrom-bahoaka paritra itsinjaram-pahefana misy ny tetikasa ihany koa ny Ambatovy. 770 miliary ariary no tamberbidy sy etra narotsaka ity orinasa ity ho an'ny taona 2024. Ho an'ny commune Mbobary ao amin'ny distriktan'ny Moramanga izao dia manodidina ny 2 miliary ariary isan-taona ny tamberbidy na restorana everina fa tokony mirotsaka ao amin'ny kitapom-bolany. Saingy tsy mbola nahita io tamberbidy io ao anaty kitapom-bolany ny PDS sy ny mpiara-miasa aminy. Ohatran'ilay hoe mangetahetam-bola lakana raha ny sorabola dia manam-bola zay fa tsy azo ampiasaina. Zany hoe le vola ny commune zany lasa kitapo be anankiray ao anatin'ny kitapom-bola mpanjakana ny tena marina. Voalaza moa fa nohony tsy fahaiza mitantana ireo ben'ny tanàna no antony ity fanapahan-kevitra ity. Fanapahan-kevitra izay mampihemitra tanteraka ny Fampandrosona eny anivo ny faritra sy ny commune. Ny fokon'olona iaran'ny tetikasa dia zara fa mahazo tombony amin'ny tetikasa toy izao. Matetika dia ny fitondrana foibe hatrany no migoka ny vola ampidirin'ny fitrandrahana. Mbola ny fitondrana foibe ihany koa no manapaka izay fifanarahana iveriny fa tokony ho azon'ireo vondrom-bahoaka paritra itsinjaram-pahefana izay misy ny tetikasa tahaka ity miseho any Moramanga sy any Toamasina ity. Vokatra izany indrindra dia nanome toromarika ny vovonan'ireo fiarahamonnim-pirenena publier ce que vous payez Madagascar na ny PCQVP Madagascar mikasika ny fitrandrahana ary an-kibon'ny tany eto Madagascar. Miantefa amin'ny gouvernemanta ny orinasa mpitrandraka ary ny fiarahamonnim-pirenena izany toromarika izany. Isan'ny tsy pian'ny PCQVP Madagascar ohatra fa tokony hametraka fomba fiasa fitantanana ny fitarainana ny orinasa mpitrandraka tsirairay. Iveriny ity vovonana ity ihany koa fa tokony ho araka ny rariny sy intsiny ny onitra omen'ireo fokon'olona. Ny gouvernemanta kosa dia tokony hampiseho ny mangarahara mikasika ireo tombanezaka amin'ny resaka fitrandrahana ary an-kibon'ny tany. Tokony manome antoka fa azon'ireo fokon'olona ny tetikasa fitrandrahana. Tokony miezaka ho mpitondran-tenin'ireo fokon'olona kosa amin'ny fiarahamonnim-pirenena ary tokony handresy lahatra sy misintona lakilosy hatrany ny gouvernemanta rehefa mandray fanapahan-kevitra amin'ny resaka fitrandrahana ary an-kibon'ny tany ireto farany mba tena hipaka amin'ireo faritra iantefan'ny tetikasa fitrandrahana tokoa izany. Ny fitakinan'ny mangarahara sy ny tamberina andraikitra mandritra ny tetikasa fitrandrahana toa an'Ambatovy dia tsy tokony ho atao ambanin-javatra velivelo ny vovonana PCQVP Madagascar anatin'ireo toromarika ataony.